Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Anjaka eo amin'ny fiainanao sy ny firenenao Kristy. Any Kristy ianao olony ary handray an-tanana ny fiainanao izy. Tahaka ny teny izay nomeny Tompo an'i Zerobabela araka ny voasoratra ao amin'ny Hagai 2:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: amin'izany androany o Jehovah tompony maro dia ho raisiko ianao Zerobabela mpanompoko, zanaky Sealtiela ho Jehovah. Ka ataoko toy ny fitompo-kase ianao, fa efa nividy anao aho ho Jehovah tompony maro. Tsy ianao ihany, fa ny fanjakana izao tontolo izao mihitsy no raisiny. Araka ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ny anjely fahafito itsoka, ary nisy feo maro tany an-danitra nanao hoe: ny fanjakana izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristy iny, ary izy no hanjaka mandrakizay. Ino? Dia hamaly anao ny Tompo hoe tongava aminao araka izay ilonao hoe rombay ny fanjakan'Andriamanitra. Mandram-pioana tompoko.